Faly miarabantsika tonga eto amin'ity fanentanana amin'ny ady amin'ny mpox na le valanaretina mpox zay misy amintsika aketo amin'ny faritra Toamasina. Izaho zay miteny moa zany dia Dr Mialy miasa ao amin'ny DRSP Atsinanana. Izaho indray dia Dr Dorothée miasa amin'ny CSB2 Ambohijavy. Faly miarabantsika mpanaraka ny télévision. Tonga eto izahay miravavy anao fanentanana, efa nisy any fanentanana tagny efa maro fa fanamafisana an'izay fanentanana ady amin'ny mpox zay no atongavanay aketo niany. Mahakasika an'izay indrindra dia tsara ampahafantarana antsika mponina Tamatavy mahakasika ny ivitoerana fandraisana tanana andreo marary ny mpox na le antsointsika hoe CTI, centre de traitement et d'isolement. Ny misy ananjy io amin'ny hôpitaly be akao ao zany ny marary jiaby voan'ny mpox na ataontsika hoe anatin'ny ankasarotana na tsy ankasarotana raisin'ilay CTI an-tanana zany. Inona moa le fandraisana an-tanana tiana ambara aketo? Ny fandraisana an-tanana voalohany indrindra dia ny fitsaboana izay mifandraika amin'izay zany. Dia ny fitsaboana marihana fa maimaim-poana. Mazava ho azy misy mesure d'accompagnement mifandraika miaraka amin'izay indrindra moa ho an'ny marary sy ny mpanaraka ny marary raha toa ka tegna ilaina izay. Izay amin'ny ankapobeny mahakasika ny centre de traitement et d'isolement mahakasika ny mpox ity dia angamba omeko ny namana Dr Dorothée ny akoatran'izay satria misy zavatra hafa tokony fantatsika zany. Mamerina fiarabana anampiko an'izay fanentanana mikasika ny CTI izay ny any amin'ny CTI moa zany ny olona efa tratran'ny le valanaretina mpox. Fahalohan'izany alohan'ny hatratrarana an'io dia tsy maintsy misy ny fisorohana. Amin'ny aretina jiaby zany dia aloha misoroka toy izay mitsabo. Ny fisorohana voalohany ankoatran'ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony, ankoatran'ny tsy fifampikasohana amin'ny olona tratran'ny mpox, ankoatran'ny hoe miezaka manao cache-bouche rehefa eny amin'ny sarabamben'ny olona eny amin'ny olona maromaro mifanerasera, dia ankoatran'ny hoe fanajana ny elanelana 2 metatra dia misy ny fanaovana vaksiny fanefitry ny mpox. Io fanaovana vaksiny io dia mahomby kokoa hiarovana amin'ity valanaretina ity satria tsy fantatsika ny hoe izy amin'ny olona mifanerasera amintsika nefa ao anatin'le valanaretina mpox, anatin'le aretina mpox zany. Fa raha tsika ny vita vaksiny dia voaharotsika amin'le aretina. Ny vaksiny dia misy eny amin'ny CSB rehetrarehetra izay misy eto amin'ny Toamasina. Misy any CSBN zany misy vaksiny daholo. Manontany ianareo hoe iza daholo ary no tokony hisitraka ny vaksiny. Ny tena lohalaharana misitraka nyity vaksiny ity dia ny fiasan'ny fahasalamana rehetra izay ao anatin'ny sehatry ny fahasalamana rehetra tsy ankanavaka dia misitraka nyity vaksiny ity. Ao koa zany ireo olona marefo. Ireo olona marefo manana aretina mitaiza. Ireo olona marefo noho ny fiainan'ny hery fiarovana. Fiainan'ny hery fiarovana indrindrandrindra ireo olona mitondra ny tsimok'aretina VIH sida. Aza matahotra ianareo fa voaharo ny tsiambaratelonareo raha tonga eny amin'ny CSB ianareo ka hanao vaksiny. Mety zany angamba mampisalasala ireo olona izay mitondra ny tsimok'aretina VIH sida ireo tsy anatonany ny tobim-pahasalamana hanaovana vaksiny. Misy koa zany ireo olona izay mpampanofa fafinaretana dia tsara manao vaksiny satria fantatsika fa amin'ny alalan'ny firaisana ranofo koa no ifindran'ity aretina mpox ity. Dia manentana antsika zany mba hiaro tena amin'ny fiarovana ary manentana antsika indrindrandrindra hanao ny vaksiny. Dia antranteriko eto fa aza mijanona ny an-trano raha ohatra ka hoe misy ahiahy hoe marary ianao na ohatran'ny hoe misy mibotsibontsy na amin'ny tenanao manatona tobim-pahasalamana ihany satria mamindra malaky io zavatra io raha ohatra ka hoe tsy fantatra hoe mpox ve mahazo anao sa tsy mpox mahazo anao dia mifanerasera amin'ny olona manodidina anao ianao dia mifamindra dia tsy voafehintsika mihitsy zany ty aretina ty raha tsy manao vaksiny nareo raha tsy manatona tobim-pahasalamana nareo raha tsy miaro tena ianareo.
fahasalamana ny zava-dehibe. Dikan'izany zany a miezah isika mba hiaro tena, miezah isika mba hanafoana ity valanaridina mpox ity. Mankasitraka.